Salama tompoko nandro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fa raiky amby roapolo tapany faefatra zao tsika amin'ny tia ny hoa ity mbola tsy ala lavitra amin'ilay loha hevitra anankiray ngeza-piny ihany tsika dia ny hoe hiatrika fahoriana lehibe miaraka amin'ny biby eto ambony ity tany eto ity tokoa isika fiangonana fa tsy misorona mialoha izany avy hatrany dia ovakentsika ny eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7 tahaka an'izao novakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fandriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tesaloniana voalohany toko 1:10 ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Afatra ngeza-be zany izay nambaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny mpiny tany Tesalonika mazava ihany koa fa afatra miantefa amintsika fiangonana amin'izao avanim-potoana misy antsika. Izao ny fahatezeran'Andriamanitra no tsy natao hahazo antsika fiangonana. Raha toka jerevantsika ny tenan'Andriamanitra dia voafaritra mazava tsara mihitsy ny hoe aiza ho aiza ny vanim-potoana ilatsahany fahatezeran'Andriamanitra io voalohany Apokalipsy toko 4:12 tahaka an'izao novakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahitao rehefa novany tomboka se fahenina dia nisororo tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba ny volony sosaonana tahaka ny lamba volony sosaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny ravo koa ny volana 9:12 avy hatransika ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera amina ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry 7:10 fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka izy no mahajanona amin'ny vanim-potoana manana tomboka se fahenina no anomboka ilatsaka voalohany indrindra ny antsoina hoe fahatezeran'Andriamanitra. Mialohan'ny amanany tomboka se fahenina nefa na ny filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy maintsy novana aloha ny tomboka se fahadimy inona ny zavatra misy ao amin'io fa manana tomboka se fahadimy io. Apokalipsy toko 4:7 mamaly antsika amin'izay rehefa novany tomboka se fahadimy dia hitako teo ambany altara ny fanan'izay voafono ny tenan'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe tompo masina sy marino mandrapahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay moniny eny ambonin'ny tany 10 ary samy nomena akanjo fotsy lava avy izy rehetra nasaina ny alasasatra kely aloha izy mandrapatapitra ny mpanompo namany sy ny rahalany izay efa ovonoana tahaka azy rehefa novana ny tomboka se fahadimy dia niantsoantson'ireo olona maty hatramin'izay ka hatramin'izao noho ny amin'ny filazana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanarahana an Jesosy niantsoantso mivaly fatin'ireo ho an'izay monina ety ambonin'ny tany ny zava-nisy atao amin'ity famanana tomboka se fahadimy ity inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandrapatapitra ny mpanompo namany sy ny rahalany izay efa ovonoana tahaka azy koa zany hoe tsy ovana mihitsy ny tomboka se fahenina na ny filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra ratsy izay aloha ny zavatra misy famonoana an'ireo mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany ety ambonin'ny tany ety. Aiza raha nefany mety vanim-potoana isiny zany raha ny baiboly ihany no jerevantsika famonoana faobe ny olon'Andriamanitra ety ambonin'ny tany dia tsy aiza no isiny zany ratsy amin'ny fotoan'andro izay isehon'ilay biby Apokalipsy toko 7:15 Pandray ny marika ny olona rehetra ety ambony tany ozy izy na kely na ny lehibe ary koa ampiakohaka ny olona eo amin'ny sariny biby ampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anatrehan'ny sariny biby na tsy mety mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany ka iza moa ny olona izay tsy mety iankohaka eo anatrehan'ny sariny biby na tsy manaiky ny andray ny marika tsy izy akory fa tsy ny olon'Andriamanitra ihany. Mazava ho azy zany fa nisiny ny famonoana faobe ety ambony tany ho an'ny mpanaradian'Andriamanitra dia amin'ny vanim-potoanan'ny fampandraisana ny marika. Tsy latsaka mihitsy ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy tanteraka nefan'izay famonoana faobe ny mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany ety izay. Mazava ny ambaran'ny Tesaloniana faharoa toko 1:9 zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny amin'ny fitsarana anareo izay mampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseo Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'heriny amin'ny afo mitedadeda mba izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazany tsara an Jesosy tompontsika ny fiavian'i Jesosy ho antsika fiangonana ny resaka eto atsika tsy resaka hoe ho an'ny zanak'Israely na ho an'ny Jiosy ho antsika fiangonana ny antony avian'i Jesosy dia ny mba hamaly fahoriana izay mampahory antsika ka iza moa ny isin'ny fotoana amin'ny fampahoriana antsika amin'ny vanim-potoanan'ny biby. Io fahoriana manjoa antsika io fanenjehana fanaratsiana famonoana
fampijaliana maro isan-karazana io de tahaka ny hoe famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra ho antsika raha toka mendrika ny fanjakan'Andriamanitra tsika araka ny ambaran'ny Tesaloniana faharoa toko voalohany andiny faefatra hatramin'ny fahadimy ndeny ovaketsika mihitsy mba afahantsika mahazo sara ny ten'Andriamanitra ato hoe Tesaloniana faharoa toko voalohany andiny faefatra hatramin'ny fahadimy ka reharehan'ny tenanay ianareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana zay iaretanareo famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra zany mba atao mendriky ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no iaretanareo tsika zany tsy tokony atahotra fanenjehana sy fampijaliana sy famonoana izany mihitsy fa izany no famantarana marina ny fitsaran'Andriamanitra ho antsika raha toka miendrika ny fanjakan'Andriamanitra isika na tsy antony mahatonga Paoly apôstôly anambarany amin'ny asany apôstôly toko faefatra amby folo andiny faharoa fa tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay zavatra fangaro mpitory teny de ny amin'ny hoe fahoriana lehibe tsy atrika an'izany tsika satria maninona rehefa hoe fahoriana lehibe de filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra izay no malaza azy ao no mba antoeranao fampahoriana ho an'ireo olona rehetra izay moniny ety ambony tany ety nefa raha mamaky tsara ny any amin'ny Matteo toko faefatra amby roapolo tsika alohany izay ilatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra izay na ny famantarana eny amin'ny lanitra Matteo toko faefatra amby roapolo andiny sivy amby roapolo de ho avy aloha ilay lehilahy nota izay hijoro ametaveta ny tempolo masin'Andriamanitra Matteo toko faefatra amby roapolo andiny faraiky amby roapolo eo no anomboka ny antsona hoe vanim-potoana ny fahoriana lehibe zany hoe na ny fotoana izay iavian'ny bibidia ampahory ny olo-masina ety ambonin'ny tany ety na ny fotoana filatsahany fahatezeran'Andriamanitra de samy ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe avokoa saingo kosa ny filatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra no tsy natokana ho antsika zanak'Andriamanitra mino ako fa malaza mazava amintsika angamany izay fanazavana tsotra sy fohy mahakasika ny amin'ny hoe hiatrika fahoriana lehibe ve miaraka amin'ny bibidia isika fiangonana satsia entoko hiatrika fahoriana lehibe isika fiangonana miaraka amin'ny bibidia eto ambony ity tany ity samia rotain'Andriamanitra veloma tompoko